mifanya wachanunirayo nienalete mifamiliku kateicha chayeshaka utafiuwe niyamfate wenyamina Radio. Raha sendra mba mitovy amin'ny fihevitra ny fihevitro, raha sendra tafahoana amin'ny lalanao ny lalako, raha mba misy hitovizana ilay mba hany fikirizana nampiraraka tsembohana, raha toy ianao manohana. Raha toy ianao mamaly ilay mba hany fangatahako, ilay mba hany fivavahako no heveriko aso ampiadana ny fo. Raha toy ianao ka manaiky ny anome izay mba tiako sy izay mba faniriko no heveriko ho anjara, no heveriko ho tsara. Raha toa mba mitovitovy amin'izay fihevitrao, raha toa ka sitrakao dia mba havaleo ihany ny fangatahan-janakao. Raha toa anefa ka tsy izany, satria fantatro ihany fa ny fihevitrao tsy fihevitro, ny lalanao tsy lalako, dia ataovy ato am-poko, ataovy ato an-tsaiko, fa ny fihevitrao raiko no arena sy fananana ilay mitondra fiadana. Kanefa misy fanao iray itenena n'Andriamanitra, eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona izany, dia nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka reniko ao am-pandriana. Joba 7:4 sy 5. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra, fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofy rehetra. Arahanao eto amin'ny onjam-peony 105.6 radio Fiotazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora. Iaraha aminao amin'ny pasteur Tada Randrenatoandro Jean Joseph. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Eny ary havana malala rehetra amin'ny tompo dia falinay zahay mandondombaravarana amin'ny alalan'ity fandaharana miteny amin'ny nofy Andriamanitra izay iarahantsika amin'ny Dada Randrianatoandro Jean Joseph, filoha mpanorona ny fiangonana FPVM ary manana fahasoavana manokana amin'izany fantikana nofy izany. Ka izahay efatra mianaka no miaraka eto, pasteur Miro Randrenasolo, Natasa Miranto Rajonar Maeva ary ny tenako Njato Nirina Randriamampiadana, mazava ho azy moa fa dia Dada Randrianatoandro Jean Joseph no vahintsika mitondra an'izay fandarana izay amin'ity anio ity. Miarabanao pasteur Miora. Miarabanao namana Njato, miaraban'ny Natasha, miaraban'ny Dada Randrianatoandro ihany koa, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy anatin'izao fandarana izao. Avy hatrany angambany dia mitsika ny Dada hitondram-bavaka izao fotoana izao. Aoriana an'izay dia misy hira iray iarahantsika dia anomboka avy hatrantsika ao anatin'ny famakina ireo nofo sy famaliana izany.
dia miarahabantsika mpiaino rehetra mbola samy velonaina daholo amin'izao arety mandrinika an'izao. Ny afatry ny tompo moa dia ny mibebaka aloha tsy rairay avy a zay vao miaino vavaka izy, fa raha varimbarina antsika ka tsy mibebaka dia tsy miaino antsika izy ninninona ataontsika. Fa sary-piaro araka ny tena izy hoe fahotanareo ihany a mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ka raha teo ena amin'Andriamanitra dia ndana mibebaka miala amin'ny ratsy fanao. Dia misaotra antsika rehetrarehetra indray ary hitondra fampahirizana ho antsika ny nofy avy amin'Andriamanitra. Vavaka isika. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra, ilay masina indrindra, ilay ambony indrindra sy mahery indrindra, manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, na ny amin'ny rivotra na ny amin'ny ranomasina, ny tany rehetrarehetra zay rehetra ho aminy. Anananao fahefana ianao hoe misy dia misy, na foana dia foana. Misaotra anao izay mbola afaka indray mihaonanao ankehitriny. Fantatra i Jesosy fa tena tia anay ianao, tanoro lalana anay ianao, tampahery anay ianao, dia mitary-dalana amin'ny lalana tsy fantatray. Misaotra anao anefa fa amin'ny alalan'ny nofy izay fomba hitenenanao aminay mba tsy ho fantatry ny devoly, dia mba mitenena foana fa mpanomponao zahay mba havita tsara, havita soa amin'ny adidinay ty ambonin'ny tany vao miala ety izay, ny anaranao nongatahako izany Jesosy. Amen.
taniezaka bahoana fa tsy tovangy antony mariny anao fanovany mpanoty bebaka toa miko fafalina ho anao ny mahity ty mpanotany ezaka bahoana eny ary avy hatrany pasteur tonga de fa ovakitsika ny nofy satria nisy hira mahafinaritra be moa zay narahantsika teo dia isaorantsika ireny mpanakanto zay vanginy fanahinikeo mifamoronana an'ireny hira ireny fa avy hatrany ndao ary maka ny nofy voalohany isika aloha tonga de ny aminao ny pasteur satria ny feombanomasonao eo eny ary faly miarabanareo telo menadary miarabany dada ihany koa nanofy adada na hoe atao mariage ono ny voaka teo amin'ny arabe ao de nisy lehilahy iray fantatro nanantona nanao akanjo mariage izy de niteny azy hoe jereo ny akanjo koa efa vonona fa ny anao sisa de namaly hoe niara pitso no azo fa amin'ny sabotsy zany mione rehefa tonga nefa ny sabotsy de tsy io lehilahy io miresaka tamiko no atao mariage amiko fa tovolahy iray sokony namako miara-mianatra sekoly alahady tamiko taloha avy eo efa nanao akanjo mariage de niandro teo amin'ny arabe vetivety avy eo de tonga teo maman'ilay lehilahy sy ny anabaviny hoe akay de gaga aho fa ilay anabavin'ilay hoe ho vadiko koa nanao akanjo mariage de niteny tamiko izy hoe akambana amin'ny anareo koa ny mariage nay de lasa izay nidina tao anaty fiara avy eo izay roa vavy tato aoriana de ny namany zareo no nitondra an'ilay fiara rehefa nandeha zay dia feno embouteillage be de niteny ilay namany hoe andao andeha tongotra fa taraiky be tsika de nandeha tongotra ihany zahay rehefa kelikely de tonga teo amin'ny toerana hanamasinan'ny mariage tsy fiangonana ilay izy fa hotely amoron'ny arabe izay aty amina ihany rehefa tonga teo izay ny mpanotrona mbola variana miresaka avokoa izay efa teorina de nanao feonkira tamin'ny vavany ilay anabavin'ilay vadiko hoe tarataratatata le feonkira tao rehefa misy mariage reny hay vely hoe tatatata de mierika daholo ny mpanotrona teo sady falo nitehaka de niteny lay pasteur teo hoe mitsangana isika de nitsangana daholo ny mpanatrika teo de nirosy teny aloha zay rovavy rehefa tonga teo amin'ny fipetrahany zay de tsisy afa-tsy isy hay rovo vavy rero ny teo amin'ny seza fa tsisy lehilahy de tapaka le nofy inona dada no hevitrany marsa ny mpisaina zany tsy ho tateraka zany manan'olo tia ny olona io efa mieritreritra mariage de tsy ho tateraka io tsy ho tateraka io raha zany tadiava sy zay hoe olo-kafandray ya zay zany nyvalin'iny nofy anankiray voalohany iny nofy faharoa promotion larana fonday za dada nanofy tamin'ny alatsanainy fa 10 volana aprily efa ho maraina hoe nandeha nivinjavatra ho ny zaho sy ny zanako vavy 250 sy ray alina ariary no vidin'ilay izy 250 sy 200 sy ray alina ariary no vidin'ilay izy rehefa teny andalana nefa zahay eny amin'iny faritra Ankorondrano iny de nisy olona ambany eto amin'ny zany nisy olona ambany eto amin'ny firenena misy olona ambony eto amin'ny firenena manatanteraka fivoriana anaty stand maromaro de misy anarana olona tonono moa eto ono tao amin'ny stand numéro 13 no mivory mihira fa adiny ray ono ny flo
Tena misy resa aloha mena ny dada manokana ty fa saripady be ty zavatra ty ngamany de aloha mena ny dada manokana mihitsy de hitany dada hoe ahoana satria misy anaran'olona be dibe tononony ao anatin'le izy ty zany nofo manaraka ho an'ny dada ozy miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko izaho zay manoratra ozy de ianina avy any Mahazo Arivo nanofy dada ozy tamin'ny herinandro lasiny fa nanoka devoly teo anoloan'ny fasana izay andevenana ny dadanay izay maty tamin'ny volana oktobra 22 lasa teo noroahana tamin'izy ireo noroahana tamin'izay ny miaramila ny devoly maro toy ny Kalanoro, ny Kokolampy, ny Vazimba, ny Albadira mariako etona fa fony fahavelon'io dadana io de nanafatrafatra izy fa rehefa avy mandevy nahay anareo raha zay maty aho tsarovy tsatoy fanjaitra fito eo amin'ny varavaram-pasana fa izany no hidin'io fasana io izaho anefa tsy nanao izany mihitsy fa fantatro fa laingany devoly zany mariko eto fa rehefa voalevina soma tsara io dadana io de natsangako ny tanako avanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta fa amin'ny heriny sy ny fahefany lehibe any an-danitra sy ety tany no anidina io fasana io mariko etona fa izaho de mpiandry inona ny hevitra zany nofo izany dada mariako ihany koa fa taorianany nofo io de nandroka devoly tamin'io fasana io aho nandritry ny andro maromaro nataoko a distance avy ety an-trano ny toerana misy an'ny fasana io izy dia eny tsy tononoko angamba le izy de misaotra indrindra tompoko de manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompoko ny dada rabe moa de tsy maintsy mihetsiketsika zay ny fiteniny na mampitahotra anao izy de am'izay ianao tena miraikitra mino zay lazainy ka de lenao na nofo nandroka devoly mihitsy teo amin'ny fasan'ny dada de ataovy zany ataovy a distance mihitsy zany amin'ny finoro rehetra ary aza manaraka zay lazainy dada rabe tsony satria na izy nilaza hoe nanatsatona fanjaitra fito ao amin'ny varavara-pasana de ngoty amin'ny a distance io fanjaitra fito hitanao tao amin'ny fasan'ny dada io zay de aroaiko ny Kalanoro ny Kokolampy sy ny namany ataovy a distance daholo zay mandendeha amin'ny fasan'ny dada io fa raha tsy zany io de manangatra ho anareo io tenin'ny dada rabe io mety aminareo daholo de voan'io daholo anareo andana aza miaino andro zany roy devoly fa Kokolampy sy Kalanoro daholo miteny aminareo mampiteny any dada rabe zao zany hoe tohizana zany le délivrance efa nataonareo zay izao dada de mareko fa tsy mpafaka eto amin'ny FPVM fa avy amin'ny fiangonana raha vavy de tsy tononoko le izy nefa kosa tena mpanaraka ny fandarana hevitry ny nofy ary mpamonjy fotoatsaribidy zao dada le nofy nanofy hoe nandeha nanao fietahana masina izy hay tsy tononoko fa misy anaram-piangonana fietahana masina fisitahana masina de nisy toerana masina ho vanginay nanao pelerinage zany de nalefa isampatra akanjo zao taraiky fa tsy tafiaraka tamin'ireo faritra misy fa tsy nety tafiditra ny kapako de niaraka tamin'ny faritra hafa taty aoriana aho nandeha nitsidika io toerana masina io kinanjo no tonga teo izay de hoe olona fito no zareo no nisoratra anarana de izay ihany no anaty lisitra fa mandoa vola vao mahazo makao de nanontany aho hoe ohatrinona ny vola aloha de namaly ilay vehivavy hoe 10 de nomeko 10 de hoy izy hoe valo indray zany ny anareo de nandeha izaho nataon'ilay lehilahy teo alohany aho de niakatra tohatra ny makao amin'ilay toerana masina de niakatra ilay tohatra aho de tsy afaka fa tapaka ilay tohatra haneriko de tao ambany tohatra lalako de afaka ihany aho ka tonga tao amin'ilay toerana sady efa sempotra no tonga tao dada de ireo olona sasany efa tonga alohako de nisy vehivavy sy lahy efa niandry tao de hoy ilay vehivavy tamiko vavy be io zazy io de nisy fanontaniana napetraky ilay lehilahy fa tsy henoko tao amin'ilay vehivavy de hoy ilay vehivavy namaly azy
kambana telo io, roa lahy de ray vavy. De namaly aho hoe zaro ny olona kely kibikeliko, de namaly le vehivavy hoe kibo be io, de nomeny mofogasy fotsy tsara 4 ao dada, de noanko, de zay le nofoko. Zao de be voka noraisina tao amin'ny fotoatsaribidony ary mbola raisina hatramin'izao. De ho kambana ianao zany teraka kambana fa le hoe 50 ariary any jereo kilo hoe 50 aiza amin'ny firana fa 50 firana fa 50 izy teo. Mitovy am'le anao ihany le ana. Mifoaza ry matory. Zay fa reny feon'ny mpamory. Toiso. Mifoaza ry matory fa reny feon'ny mpamory miantso zao tontolo zao, miangary vovotany fa Jesosy avy any an-danitra itsaranao ry mbola velona reo ampasana mitsangana miandrandrany lanitra fa ny aty de tapitra. De voalohany indrindra resaka fahafatesana zany, voalohany tsy mahazo mandehandeha amin'izany pelerinage zany tsony ianao, satria voalohany amin'izao fotoan'izao ny famena ara-pahasalamana tsy mahazo misy vahoaka be dehibe mifangorongorony zany. Faharoa asehon'Andriamanitra anova kapanao tsy hita, tsy mety tafiditra mihitsy. Ny kapa manko de hoe soratra masina hoe kiraroy kapa fahavonona-panahy, zany hoe tsy tian'Andriamanitra tsony ianao andendeha any amin'ny pelirage-nareo fanaonareo io fa misy corona any. Zay le hoe voafetra ny isan'ny olona makany 7 ihany. Fa raha vao mihoatra an'io anao de miatra anao ty firana fa 50 ty hoe fa de miomany ianao fa de tratran'ny corona anao de afaty anao zany. Zay koa natapaka ny tohatra, sepotra anao miditra ao de tanao an'izany fa miandry anao amin'izany vahoaka be dehibe zany ny corona, aza mandendeha antsony raha mbola velona ianao. Zay fa mba am'izay ianao mba hiteraka kambana. Fiadanana mpanoratra io zay ankizy vavy 13 taona, lava de lava izy ity, 3 pejy mihitsy, 4 pejy akory fa de ho zaraina angamba le nofy nofy tamin'ny 13 volana aprily izy ity tao amin'ny fanaovana volo iray misy produit 10 000 ariary ny vidiny. Nasain'ny mamanay nivoaka aho de nitondra voasary 2 de no dribleko le izy, lasa nalemilemy be ilay voasary no ny tonga teny an-trano. Nasain'ny mamanay mividy pain au chocolat indray aho ono 2 arivo no volano entiko. Isaky ny mody hono zahay de misy alika 2 toy ireny berger allemand ireny mainty ny lokony, manenjika anay sy ny zandriko ary ny mamako. Amin'io zahay miakatra tohatra toy ny toto-bato nantanina renina rehefa misy fivoliana keliko de misy alika mainty be mivovo be. Niaraka indray zaho sy ny zandriko ary ny mamako de lasa niazakazaka be tampoka teo ilay zandriko. Aveo no enjehanay sy mamako ilay zandriko. Rehefa tonga teo amin'ilay tohatra izahay de ireny indray ireo alika no sady navitribitrika ary zareo nisy olona koa nanampy anjareo. Rehefa tonga teny ambonimbony de tonga ilay dokoteranay izay nanavitra anay ka nitondra anay tany an-tranony. Hitranoa anefa tranony tatiako. Rehefa niditra indray zay de lasa tranonay no tao anatiny. Niova sekoly fianarana korono de ny matematika, fizika, chimie ary ny histoire ihany no nataonay. Misaotra indrindra tompoko zay zao nofy anankiray hono zay. Matematika, fizika, chimie. Ary histoire ihany no ataonay. Zay aloha angamba zay aloha le nofy anankiray fa tena lava be ty. Lay nofinao raha va manomboka mihitsy hoe 10 000 ho rehefa misy chiffre mihitsy izy de firano zay. Ka na 10 000 io, na 1 million io, na 100 millions io, na 1 milliard io de avy amin'ny chiffre 100 daholo zay.
Ny chiffre 100 nefa ao anaty baiboly atray anaty firana de tena milaza mihitsy fibebahana ho anao fa malahelo Jesosy. Momba efa nisy vaozy fahoriana toy izao. Jesosy lay mpanisy soa tompo sy mpanjaka koa entina tsy meloka entina ny Kalvari. Mibebaka ny dikan'izany na zay no mahatonga anao mieritreritra ny hoe ianao tsy mieritreritra ny bebaka fa za hinana voasary ihany. Voasary foana ny driblenao faran'io malemy. Tsy ny voasary ny mahavonjy anao fa ny fibebahanao ny mahavonjy anao. De rehefa aveo indray ianao mividy pain au chocolat de 2 arivo izy na 2 alina na rahoetsy na 2 tapitrisa io de avy amin'ny 200 daholo. Ka ny firana 200 indrindra fa ny andinin'ny fahatelo manao hoe ny hevi-dratsinay esoronao. Ianao zany manana hevi-dratsy hoe za tsy mety voan'ny corona zany mihitsy za mihinana voasary foana. Za tsy mibebaka zany fa za mihinana voasary foana. De rehefa vitanao zay rehetrarehetra zay le hevi-dratsy. Mela am'zany ianao fa maratra an'io ianao. Zay nahatongavan'ireto alika reto. Efa manenjika anao zany zao le corona. Efa manenjika anao makanisa aingana any amin'ny dokotera. Zay aloha ninonino efa za mino matoa ianao nanofy an'izany efa misy fisehoana hafahafa aminao na sery na koka tsy haiko. Misy fihoana samihafa hafahafa tana makany amin'ny dokotera fa mivovo be mihitsy io coronavirus io aorinanao. Mba avitanao ny fianaranao de ianary tsara ny hoe matematika, chimie, fizika ary histo-géo. Ianary den'izao io raha tianao no afaka. Ary miala amin'ny hevi-dratsinao hoe za tsy voan'ny coronavirus zany fa mihinana fanafody foana. Araka an'izay bebahanao no amonjenanao fa tsy ny fanafodinao. Miarabanatasa. Ya faly miarabantsika tsirairay avy indray avy hatrany angamba de ho tohizana ny famakinana azy. Miaraba tompoko misy nofizasaka antaniko any dada azafady izao de olona monina tia France vehivavy mpiandry toy izao le nofy nandeha nitondra fiara hono za de nandalo tamin'izay lalana iray izay mariako fa fandalovako matetika io lalana io nakasisiny ka de nisy de somary nijananakasisiny ka de nisy lehilahy efa lehibe iray nanantona anahy sady naka ny poketrako nipetraka teo amin'ny devant de nosotomoko teny aminy ilay poketrako sady nolazaiko izy hoe avela ho aingana iny amin'ny anaran'i Jesosy de notazominy ihany ilay izy de tonga za de nandroaka devoly de navotsiny ilay poketra de lasa nandeha nanondiako aveo de somary nisy fidinana ilay lalana ka nisy olona mipetraka teo amin'ny sisin-dalana de voadonako n'ilay olona de ozy za hoe Jesosy vonjeo fa voadona le olona nivoaka ny fiara za sady niazakazaka nanantona azy de nanontany hoe tsy naninona ve ianao de ozy izy hoe soroko no marary ny soroko zany marary tonga de nivavaka za de nandroaka devoly de sitrana de tapitra le nofy efa tamin'iray volana hono izy nanofy azy. Ka izay na faraparako anareo antsika rehetrarehetra fa raha vao mitodika mihitsy ny corona io misy soratra retina hafahafa eny aminao na mikohaka zany na sery zany na inona de tonga de mandro de mandroaka devoly amin'ny aran'i Jesosy ao anatin'ny fandroana io ao de misotro ny ran'i Jesosy ianao. Fa raha tsy zany ianao tsy ny corona ihany no mely anao fa ianao mandeha fiara mandeha foary io foana de misy lehilahy isitrona ny poketranao. Fa misy an'izany any Frantsa any tandremy fa ny mandroaka devoly foana isak'izay mahita olona hafahafa ianao ka mitady angalatra ny poketranao de olona eny an-dalana eny ianao amin'ny anaran'i Jesosy teo. Zay dino mahatonga azy teny hoe voadona le olona dina ny marary ny soroka. Ny marary io matetika koa ny coronavirus mamely any amin'ny soroka any. Ka raha vao hafahafa ny soroka ao de io de roy devoly amin'ny soroka hoe miala ny devoly corona, miala ny devoly corona. Zay ny mahatonga manonofy an'io marary ny soroka ao de mandroaka devoly amin'ny soroka ao. De atao fondro zany fa io ny amonjen'Andriamanitra anao.
Ity olona ankiray koa dia manofy zavatra maromaro anankitelo izy fa alefantsika tsikelikely angambany dia ny voalohany aloha ty tantaraiko ty nanofy maromaro dada ny alina efa madiva raina teo ny alakamisy 12 aprily lasa teo nanofy aho hoe teo amin'ny toerana malalaka iray any ambanivohitra tsy fantatrony izao sy ny vehivavy iray izay tsy fantatro tsara manao akanjo menamena izy io misy trano lehibe iray zafatompo ary misy trano kelikely eo akaiky izay efa tena tranainy be satria feno tranokala ny tavaravana rehetra dia efa makarakara sady tsy mihidy tsara intsony misy efitrefitra ilay trano lehibe ary tao amin'ny efitra iray hono izao sy ilay vehivavy dia hoe andao alaina sary ny fanaka ato androany ka ny fandrinanao eo amin'ny sisiny ilany ary ny fandrinako eo amin'ny ilany dia ny latabatra eo afovoany. Rehefa azo ilay sary dia lasa nivoaka teny an-tokotany hono izay ka gaga hono izao dia niteny hoe hoadray zany akoho be dia be sady efa mitarika daholo izy